prestation nataonay aloha zany tamin'ity campagne ity dia nahafapo satria navira anankiroa dia efa lasa daholo miala ny ke teto aminay teto amin'ny orinasa SMMC satria efa feno ary feno alohan'ny fotoana prévision zay eritreretina zany dia ity zay ataorianantsika ity zany zao ny navira fahatelo zay efa eo ampamarana anazy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny Seranan-tsaho. Ny olana aloha tsisy raha tsy ny andro ratsy no saika nanahirana satria misy fotoana nilatsaka ny orana fa misy ny fiara-miasa teo amin'ny zanaka exportateur sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny SMMC dia voavata teraka daholo aloha ny zavatra rehetra hatreto aloha zany tsika dia zéro casse sady zéro avarie. Tiako tenena zany dia ny palety tsisy vaky ary tsisy produit simba aloha hatreto tsika miteny zao ary efa mamarana eo amin'ny 80% ny tia navira atoriana ity. Tena nampiavaka azy aloha zany dia fisiny ty troisième navira ity satria mipetraka amin'ny fampatokisana teo amin'ny orinasa sy zareo exportateur satria niezaka foana zay nanatsara ny fomba fiasanay ary isan-taona nisy alohany tamin'ity taona ity zany talohan'ny fanaovana letria ny fanaovana formation an'ireto zay mpiasa tena matianina ato anatin'ny orinasa ihany zay manao ny fanombanana ny letria na ny embarquement sy ny service de maintenance ato amin'ny orinasa SMMC. Voaja tsara ny fehim-potoana vita alohan'ny fehim-potoana ny eritreretana raha ny fialan'ny sambo eto ary mino afa ty sambo ray ty koa hiala alohan'ny fehim-potoana zay eritreretina ialana raha ohatra ka tena ampy tsara ny produit ny fidiran'ny letria zay aolana eto dia mino afa ho tratranay alohan'ny sasakala ty sambo ty. Eto am-pamaranana dia misaotra ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny orinasa SMMC Portomasina ny tena direction rehetrarehetra, direction d'exploitation commerciale, direction financière da ny direction générale na ny aty amin'ny maintenance dia misaotra ny zareo natafitana n'izao asa zao natafitana n'ity campagne ity satria raha tsisy azy ireo tsy mijoro ty orinasa ty dia isaorana ihany koa ireo exportateur zay nametraka fitokisana amin'ny orinasa SMMC.